folo jona 2024 alahady ny trinité alahady hitondranam-bavaka ny sekoly manerana ny sany FJKM eto amin'ny fitandrimana isotro fitiavana dia alahady hiarahana amin'ireo dekona efa nanao asa fanompoan'ny dekona fandaharana tafiditra indrindra amin'ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny 25 taonan'ny FDL eto amintsika hibanjinana ny lohahevitra hoe mampanjaka ny fahefany ny tompo ny liturgia amin'ny endriny fahatelo no anatanterahantsika izao fanompoam-pivavahana izao dia anao ny hira fanevan'ny jobily 25 taona ny FDL.
ilay Andriamanitra mahery izay nipetraka eo amin'ny seza fiandriananao, faly izahay miara-miombona eto an-tranonao hanome voninahitra ny anaranao, fa tsy misy tahaka anao. Sotranao no ny azahoana manome fankalazana anao Andriamanitra ao anatin'izao fankalazana ny Jobily fahadimy taona ny FDL eto amin'ity fitandremana ity. Mankasitraka no ireto mpanomponao rehefa nandalo tamin'izay fanompoana mahadiplomy natao anatin'ny 2020 taona izay. Ilao ny fanahinao masina mba hanekenay ny fahefanompoana ka hanananay fahazotoana hialanay amin'ny fahalailana amin'ny asa fanompoana efa nekenay teo anatrehanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay. Amen. Jesosy zokonay mitenena aminay isandrinao fa vonina iainanao izahay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Mbola manonona ny fiadanana Jesosy Kristy Tompo anapaka ao ambony tsirairay avy. Andeha ny Korinthiana 2 toko 10 ny 14 nangalantsika fampianarana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Korinthiana 2 toko 10 ny 14. Rehefa hitantsika izany dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadian'ny tafikay fa mahery amin'Andriamanitra andrava fiarovana mafy. Dia versika fandroany amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadian'ny tafikay fa mahery amin'Andriamanitra andrava fiarovana mafy. Amin'ny dikateny diamina izy dia manao tahaka izao: satria tsy fitaovam-piadiana malemy araka ny an'olombelona no entina miady fa fitaovam-piadiana mahery araka n'Andriamanitra mba ho enti mandrava manda. Izay izy amin'ny dikateny diamina. Ao anatin'ny volana Jona moa zao tsika efa hoatsoatsy tsika dia ankalaza ny fahatsiarovana nahazoan'ny Madagasikara izany hoe fahaleovantena izany, dia ny amin'ny 20 volana Jona izany. Dia efa tonga moa io andro io dia matetika misy zavatra miseho eny any Mahamasina. Misy malala ve hoe ino izay? Misy matso eny hainareo tsara le izy. Dia ny tena mahafinaritra n'le resaka matso misy miaramila tafika ny eo daholo nisy an-karazany sy isa-tsokajiny rehetra manao fanamanina saotra tompoka. Dia eo ihany koa omban'ireo fitaovana izay entina miaraka izy ireo, dia ao ireo fiara. Dia le fiara eny anisan'ireny le hoe ao anatin'ireny le hoe misy fiarovana mafy. Dia le fitenin'ny zazakely azy moa fitenintsika azy koa matetika dia hoe blindé. Dia reny le tsy laitrana baly reny le tena mafy indrindra reny entina natamiady ihany reny. Fa zao ihany koa nefa ny fon'olona dia nasiany Satana fiarovana mafy. Nataony Satana mafiorina mihitsy io ary nataony Satana tena hoe blindé ny fonjanak'olombelona. Ka hany ka ataonao daholo ty karazana bala rehetrarehetra ty fitenin'ny zatovo azy. Matetika le tsy dia tianay zatovo moa zany dia hoe balan'ny fananarany, balan'ny fahendreny, balan'ny moraly, fa tsisy mandahitra ny fon'ny raha olombelona avokoa izany. Dia ireny ilay sokajian'ny Baiboly hoe fiadiana aran-dofo.
fa ny fahendren'Andriamanitra, fiadian'Andriamanitra dia tsy milahatra amin'ireny fiadiana ara-nofo ireny, dia Kristy zany. Fa ny Kristy tsy moraly izy a, tsy fahendrena be fotsiny izy a, tsy fananarana be fahatany izy a, fa io lay mandrava ny fiarovana mafy. Ka nampilay dia tahaka ny inona, tahaka ny ahoana ny fonony raha olombelona, efa fafy ao Jesosy Kristy a, raha zamandy zany, ary tsy ampafiry ny manda zay tany amin'ny manda ny Jeriko zany. Ka dia mampahery anareo ry ankizy sy tanora, afafazo ny filazany tsara. Mampahery anareo ry ankizy sy tanora, miara lalana amin'ny Jesosy Kristy mandrakariva. Andrava zay rehetra mety mibahana, zay mety resaka hoe fiarovana mafy ao am-pontsika ao. Veriko vakiana le ao amin'ity kateny iny sady mahazavazava kokoa izy amin'ny anaran'i Jesosy, satria tsy fitaovam-piadiana malemy araka ny an'olombelona no entina miady, fa fitaovam-piadiana mahery araka an'Andriamanitra mba ho ety mandrava manda. Aiza moa nahitantsika an'izay? Korinthiana 2:10-14 ndia hiaraka hivavakitsika. Anjakao ny ao am-ponay Jesosy, aoka ianao no hitoetra ao ary aza atao mety ho leo ny fampianarana avy aminao izahay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, misaotra anao zahay fa mbola omenao fotoana ahafahanay mamaky ny teninao. Mangataka aminao zahay mba ho tarihin'ny fanahinao masina, ahaizanay sy atakaranay mamaky izany teny izany. Ankininay feno ampelantananao ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra avy aminao ihany koa, mba ho eo ambany fitarihan'ny fanahinao masina hatrany, ka ilaza aminay izay sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Hiaraka mamaky sy hiaino ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, boky ny tantara faharoa, toko 20, andininy 15 ka hatramin'ny 19. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Josafata nitsangana teo amin'ny fiangonan'i Joda sy Jerosalema, tao amin'ny tranon'i Jehovah, teo anolohan'ny kianja vaovao, ka nanao hoe: ry Jehovah, Andriamanitra ny razanay, tsy hainao va no Andriamanitra any an-danitra? Eny, ianao no manapaka amin'ny fanjakan'ny jentilisa rehetra, ary eo an-tananao ny hery sy ny fahefana, ka tsy misy mahasakana anao. Ry Andriamanitra eo, tsy ianao va no nandroaka mponina tamin'ity tany ity, hiala teo anoloan'ny Israely olonao, ka nanome azy mandrakizay ho antaranaki Abrahama sakaizanao, ary no nataty izy ka nonao fitoerana masina teto an'ny anaranao, sady nanao hoe: raha manjoanay ny loza, na sabatra, na famaliana, na rety mandringana, na mosary, ary hitsangana manatrika ity trano ity sy eto anatrehanao izahay, fa ny anaranao no amin'ity trano ity, ka hitaraina aminao amin'ny fahorinay, dia hiaino ianao ka hamonjy. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara akaraka ny Lioka toko 9, andininy 1 ka hatramin'ny 15.
ary hofaranantsika ny famakina ny soratra masina ao amin'ny epistily faharoa an'ny koritianina faharoa toko fahafolo andininy voalohany ka hatramin'ny faraika ambe folo. Rehefa hita dia hovakina amin'ny anaran'ny tompo. Ary tamin'ny sabata anankiray dia nandeha namaky ny tanimbary Jesosy, ary ny mpianany nanoto saloim-bary, ka rehefa nikosokosohany tamin'ny tanany dia nohaniny. Fa ny fariseo sasany nanao hoe nahoana ianareo no manao izay tsy mety atao amin'ny sabata? Ary Jesosy namaly azy ka nanao hoe tsy mbola novakinareo va ny tenin'ny laza ilay nataony Davida raha nona izy mba amin'izay nanaraka azy? Fa niditra tao an-tranon'Andriamanitra izy ka nandray ny mofo aseho ary ninana sady nanome an'izay nanaraka azy koa. Nefa mahadiso raha misy homana izany afa-tsy misorona ihany. Ary hoy izy taminy, tompony sabata ny zanak'olona. Ary ny tenako izao Paoly dia mananatra anareo amin'ny amoram-panahy sy ny fandeferan'i Kristy dia izao izay maniry tena hono raha eo anatrehanareo, fa sa aminareo kosa raha tsy eo. Dia mangataka aho mba tsy ho sa rehefa tonga amin'ny fahatokiana izay kasaiko asahina amin'ny sasany izay manoa anay ho mandeha araka ny nofo. Fa na dia velona amin'ny nofo ary izahay dia tsy mba miady araka ny nofo, fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadian'ny tafikay, fa mahery amin'Andriamanitra handrava fiarovana mafy, fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra hafa rehetra izay atsangana nohatra ny fahalalan'Andriamanitra izahay, ka mamabo ny hevitra rehetra anaika ny Kristy, ary vonona malina ny tsy fanarahana rehetra izahay rehefa tanteraka ny fanarahanareo. Mijery zavatra araka ny fisehoany ihany va ianareo? Raha misy olona mahatoky ny tenany fa an'i Kristy, aoko izy isaitsainy izao indray, fa tahaka mahan Kristy azy no mahan Kristy anay koa. Fa na dia bebe ihany aza ny friariako ny amin'ny fahefanay izay nomeny Kristy anay ananganana fa tsy andravana anareo, dia tsy azo henatra aho mba tsy sehoko toy ny tahapitahotra anareo amin'ny epistily. Fa ny epistiliny hoy izy dia mavesatra sy mahery, fa malemy kosa ny fanatrehan'ny tenany ary tsy nitsinona ny teniny. Aoko izany olona izany hevitra izao, fa tahaka ny fiteninay amin'ny epistily raha tsy eo izahay dia ho tahaka izany koa ny asanay rehefa tonga izahay. Amen. Oh
mbola ampitombona ao aminareo ane ry havana ny famindram-po sy ny fahasoavana avy amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Alahady manaraka ny Pentekosta, alahady ny Trinité ahatsiarovantsika fiangonana ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny endriny telo nefa tokana, Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Fotoana miavaka ao amin'ny diarin'ny fiangonana maneran-tany zany ry havana, ary tsy azontsika lalovana fotsiny na atao tsinotsinona fa araka ny voalazan'ny mpanolotra koa nitarika antsika hatrany am-piandohana, ity alahady ity dia anaovan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ho zava-dehibe ny asa fanabeazana eo anivon'ny sekoly FJKM. Ho antsika manokana eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana dia mbola anohizantsika ny fanomezam-boninahitra ny tompo noho ny 520 taona ny siny ny fikambanan'ny dekona sy ny loholona teto amin'ny fitandremana nisy atsika jobily volafotsy. No reo antony telo reo dia maharesy lahatra ny tondrantsika hafatr'Andriamanitra anankitelo. Ny voalohany dia mifantoka amin'izay mahalahady ny Trinité, ny faharoa dia mifanojo amin'izay ahatsiarovantsika ny asan'ny fiangonana eny anivon'ny sekoly FJKM, ary ny fahatelo izay fanotroantsika manokana dia ny 520 taona ny dekona sy ny loholona. Dia anatanjaka ny finoantsika tokoa ny ry havana ny teny izay hotoriana. Alahady ny Trinité. Raha miteny hoe Trinité dia anisan'ny noalalina be dia be tany amin'ny fianarana katekomenina zany, ka nandaniana fotoana maro nandritra ny taom-pianarana iresahana ny hoe Andriamanitra, Jesosy Kristy ary ny Fanahy Masina. Lay Andriamanitra telo nefa tokana. Ato amin'ny tantara faharoa toko 20 andininy 15 hatramin'ny 19 ry havana dia misy famerenan'ny mpanoratra ny tonombavaka nataon'i Josafata, ilazany ao anatin'izany tonombavaka izany ny tantara namonjen'Andriamanitra ny vahoakany tao anatin'ny ady, namonjen'Andriamanitra ny mpanompony tao anatin'ny sarotra. Ny finoana dia miorina eo amin'ny tantara-pamonjena nataon'Andriamanitra. Izany no hitantsika eto amin'ny tantara faharoa toko 20 andininy 15 hatramin'ny 19. Satria nanao izao ianao Andriamanitra tamin'ny andron'ny Abrahama, satria nanao izao ianao tamin'ny andron'ny zanak'Israely, nivavaka ny razanay, niantso famonjena tao anatin'ny fahaterena, dia namonjy azy ianao. Miorina ny finoanay fa ianao Andriamanitra dia tsy miova, fa mbola azona iantoka hitondranay amin'ny tanamaherinao ampandresanay ireo fahavalo. Ry havana malala, manamafy izany ny fijerentsika ny boky tantara, tsy manamaivana mihitsy izany atao hoe tantara-pamonjena ny boky tantara. Raha manesika ny amin'ny tantara voalohany dia mahita fa ny toko 9 voalohany dia tetiarana lava reny, manomboka amin'ny Adama ka hatramin'ny Abrahama, tonga mitety ireo zanaky Jakoba 12 na ny zanak'Israely 12 isapokiny,
izavy ny taranak'ireo dia raha olona malaindaina mamaky ny bokin'ny tantara vao miditra eo amin'ireo toko 7 voalohany dia akombony ny baiboly sady anarana sarotra vakiana no mitaritarika be akombony ny baiboly tetiarana zava-dehibe teo amin'ny tantara-pamonjena ny fisiny reny fa tsy hoe napetrapetraka fotsiny ao anatin'ny baiboly ampatsivana ny hoe nisy tantara takizao ane ho an'ny fiangonana nanomboka tany amin'ny Adama tonga any amin'ny Abrahama manesa any amin'ny foko 12 ny Israely tao anatin'ireny taranaka ny fandimby ireny mitantara ny famonjen'Andriamanitra no nizotra araka ny fahefan'Andriamanitra tsarovo zany santonany amin'izany izay tany saina eto amin'ity tantara faharoa toko 20 ity mbola mampatsiaro koa tantara azahoana manorina ny finoana manoloana ny ady izay manany taniny manafika mantsy ny Moabita ny Amonita ary ny Meonita izany no voalaza eo amin'ny 1 hatramin'ny 4 ao reny ny finoana ao anatin'ny ady izay mananotanina ny fiainantsika dia io voafitinao amin'ny fanekemponoana io ny tantara-pamonjena Andriamanitra nahary Andriamanitra namonjy eo amin'i Jesosy Andriamanitra mitahiry sy manohy ny tantaran'ny fiangonana ao amin'ny fanahy masina fantatraove ny tantara-pamonjena ny olona tsy mahafantatra ny tantarany dia manadino ny fiziny hamola miroanatsy mora mirona roa isika kristiana tsy mahafantatra ny tantara-pamonjenantsika dia manadino ny finoana mora misalasala sy miala ary mivily lalana rehefa mandre fampianarana mandoka indrindra ao anatin'ny sarotra sy ny ady ao reno ao amin'ny tantara-pamonjena ny finoantsika an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina ataovy tsaroanao mihitsy izany tantara namonjen'Andriamanitra anao nampisy anao eto amin'izao tontolo izao ny nahafantaranao an'i Jesosy Kristy ary nandraisanao ny fanahy masina anohizanao ny fanompona ao reno amin'ny tantara-pamonjena ny finoanao an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina alahady ahatsiarovantsika ny asantsika eo amin'ny sekoly ity alahady ity miatrika ady ny sehatry ny fanabeazana ary tsisy izay tsy manamarika an'izany ady amin'ny tsy fanjariany ny politika mpampianarana mivadibadika sy miovaova tsy hitantsony izy ilay tena hijoroana ady amin'ny tsy fahampin'ny mpampianatra na misehatra tsy miankina na amin'ny ara-panjakana ny fanoloran-tenan'ireo mpampianatra any amin'ny sekoly indrindra ny sekoly FJKM mafiady misehatra ny fanabeazana fa indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao rehtsika ny zava-misy ary nametraka toromarika mazava ny fanjakana fa tsy maintsy alaina aterina sy alaina ny mpianatra fa mafy ny ady amin'ny fandriam-pahalemana fa raha miresaka hoe fanabeazana sy fampianarana dia mafy ny ady amin'ny abadona tsy mora ny mampianatra amin'izao vanim-potoana sarotra izao ny tsy fahampin'ny fiara-miasan'ny ray aman-dreny anantenan'ny ray aman-dreny ny sekoly ihany amin'ny fitaizanany zanany ny tsy fahampin'ny entimanana tsy ara-bola fa ara-pitaovana tsy ho an'ny mpianatra ihany fa ho an'ny sekoly koa mafy ny ady amin'ny abadona fa ho antsika kristiana ho an'ny sekoly FJKM
akoatran'izany ady iombona eo amin'ny seritry ny fanabeazana izany dia miady amin'ny satana, miady amin'ny devoly koa ny sekoly FJKM, satria mitory ny filazantsara ary tsisy devoly faly amin'izany. Ireo mpianatra mivoaka sy miditra ao amin'ny sekoly ireo ka tefena ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky. Ry havana, eo natrehan'ny amafy ny ady ao amin'ny sekoly eo amin'ny fanabeazana, toromarika eny andininy 7 miantso an'Andriamanitra mba hamonjy, miantso an'Andriamanitra mba hanohy anome ny fandresena tahak'izay efa nampandreseny ny zanak'Israely, tahak'izay efa niarovany an'i Josafata teo anivon'ny fahavalo te hamono nefa tsy nahakasika azy. Milofo amin'ny fanabeazana tokoa isika FJKM amin'ny alalan'ny fijoroan'ireo sekoly, fananganana sekoly samihafa. Ady zany tsy mora, ndeha samy hivavaka voalohany mba hampandroso ny sekoly, mba hiarovana ny fanorantenan'ireo talesy mpampianatra, mba hiarovan'Andriamanitra ny asa fitorinan'ny filazantsara, ary mba hiarovan'Andriamanitra ireo mpianatra faneraserantsika fiangonana any amin'ireny sekoly ireny, mba ho fantatr'Andriamanitra ny mitaraina noho ny fahorian'ny sekoly dia hiaino izy ka hamonjy. Zany ny andininy 7 ry havana. Mivava mba hitohy ny fandresen'ny sekoly FJKM. Ary ny 7 dia mitodika indrindra amin'ity vanim-potoana mahafaly sy feno fahasoavana omeny tompo ho antsika eto amin'ny fitandremana isotry fitiavana ity. 20 taona nijoroana ny fikambanan'ny dekona sy ny olona ary tsarovana amin'izao 12 jona izao. Ny amin'ireo mpanompon'Andriamanitra mbola velona mandraka ankehitriny nandalo teo amin'ny fanompona na dia tsy amperinasa intsony aza. Ny teny faneva dia ao amin'ny Romanina 12:12 manao hoe avereno ery dekona mazoto ary aoka hafanafo amin'ny fanomponany tompo. Izay ilay teny faneva ny fisian'ny famantarana eny amin'ny tratratsika apetako na fotry ny tavela teo dia milaza fa fanevantsika zany. Raha miondrika kely sika dia mahita an'izay soratra izay, mazoto fa aza malaina aoka fanafo amin'ny fanomponany tompo. Rehefa mitadidy ny faneken'ny dekona isika dia tokony hatsiaro. Za moa ry havana dia tsy nanao ny fanekena io fa ianareo. Ao amin'ny fanekena fahafiry no misy ny teny hoe mazoto na fahazotony. Voalohany azoto hivavaka, hamaky, hianatra soratra masina. Fanekena faharoa hitandrina ny ondron'Andriamanitra, hiara-iasa mitandrina amin'ny fahazotony, fitandremana ny ondron'Andriamanitra. Any amin'ny fanekena fahafito dia inona koa ny fahazotony? Azoto amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Tena ity teny faneva ity mihitsy no voalazany. Mazoto fa aza malaina, hialao ny fahalainana mazoto. Ity bokin'ny Romanina ity ry havana dia tsy hoe nosoratana ho an'ireo fitolahy tonga dekona araka ny asan'ny apôstôly 7 fa rehefa mamaky ny 1 isika dia nosoratana indrindra ny bokin'ny Romanina ho an'ny mpino tany Roma izay tena fantadaza tamin'ny finoana. Ny fiangonan'ny tany Roma dia voadoka, voamarika manokana satria tena nanana finoana nampiaika an'izao tontolo izao.
zanika finoana tsy ho an'ny dekona zany fa ho an'ny mpino miorona tsara amin'ny finoana mivelona tsara amin'ny fahatokinan'Andriamanitra izao teny izao tsy ho an'reto ihany fa ho antsika koa mazotoa fahazamalaina ialao ny fahalainana araka ny voalazan'ny mpandinika Jaon'Apôstôly dia teo amin'ny 440 taona ny teo eo no nantsony tompo anaradia azy ary izy no tratra farany tsy ilazana hoe tratra antitra indrindra izy mitratra farany vao nodomandry manodidina ny 20 taona izy vao nodomandry 4 taona zany nanompoany an'i Jesosy kajakandrina mbola misy aka telefônina ndray ve manodidina ny 70 taona nanompo an'i Jesosy zany Jaon'Apôstôly zany fa i Mosesy 40 taona vao nantson'Andriamanitra andao entony oloko ivoaka ny Egypta efa antitra be zany asitako misy miteny za mbola tanorako za 40 taona mbola ao marina fa na 4 taona ny antson'Andriamanitra anao na afrina na aretanao teo amin'ny fanompona mitombina ary tsy miova ny fitaomany tenin'Andriamanitra mazotoa fahazamalaina ry dekona efa nanefa ny fanompona mahadekona inona ny anjara fanomponao ankehitriny eo anivon'ny fiangonana aza manao hoe mpiangona tsotra farazava-pisotro Coca-Cola ny resahana mitsotra ihany lasa glacé rehefa mpidirina ka misy tsony n'ilay Coca-Cola betsaka ny anjara fanompona izay azontsika hijoroana eo anivon'ny fiangonana ary tsy maintsy anakavaly izany sika ny hoe inona ny anjara fanomponao tsy nanao fanompony dekona intsony angamby ianao fa mbola maro sampanana ny fanompona atao amin'ny fiangonana mazotoa fahazamalaina Eli rehefa avy naresy ny mpaminany bala ka nenjeny Jezebela ho vonoina tena andositra mafy izy ary niery fa naniran'Andriamanitra anjely izy ilaza taminy hoe mihinana fa mbola lavitra ny alehanao tamin'izany izy efa niantsy fahafatesany tsy alao ny haiko fa za rery izy ary mbola tadiavin'le mpanjaka vavy novonoina aza tsy mila anao tsy mbola mila miantso anao azao maka ny ainao mihinana fa mbola lavitra ny alehanao tompo-pahasoavana ry havana ny mbola atsiarovan'Andriamanitra ny anarantsika amin'ity an'io ity ho tononony eto amin'ny alitara ny anaranao tsy hoe ho raisi-tanana ihany fa mandray anao indray Andriamanitra mba hitodianao amin'ny fahazotoana amin'ny zara fanompona izay azo ny tanana ao atao eo amin'ny fanjakany voaray tanana ry anao amin'ity an'io ity dia haninona ho any amin'ny Dorcas ve ampiorina finoana ny SLK ve ho any amin'ny vondrona fototra laika ve ampianatra soratra masina amin'ny sekoly alahady sa hikatroka any amin'ny vokovoko manga eny anao tsanta izany ny dikany fotoana tahaka izao ry havana hiantsona antsika indray indrindra mifantoko amin'ny teny faneva hoe mazotoa fahazamalaina manainga antsika tsy hipetrapetraka izany tsy hiandry eritreritra na andro saina amin'ny ositra efa napetraka Andriamanitra tamintsika araka ny soratra masina mba hatserovantsika ny fanomezam-pahasoavana natolotra anao araka ny fametrahan-tanan'ny olona na metrahan-tanana indray maka isika entinao mandramaty ny ositra madekona
aiza ny anompona ao an'Andriamanitra impirina metrahan-tanana sika teo amin'ny batisa teo amin'ny mampandray teo amin'ny madekona ataontsika izany mazotoa fazamalaina tapany faharoa dia manao hoe aoka fanafo amin'ny fanompoana ny tompo misy antony samihafa no mahatonga ny mpanoratra ametraka ity teny ity ao amin'izao teny fitaomana izao rehefa mamaky ny toko faharoa ambin'ny folo isika dia manomboka amin'ny fiantsoana fanorateny izany rehefa avy nampianatra ny amin'ny fotom-pinoana hatramin'ny toko voalohany ka hatramin'ny toko faharaiky ambin'ny folo Paoly apôstôly dia manomboka kosa mampianatra ny hoe raha izay ary ilay finoana matanjaka ao anatinareo ahoana ny fampiarana an'izany eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny fiangonana ary ao amin'ny toko faharoa ambin'ny folo dia izay ampiarana izany indrindra ao amin'ny fiangonana no lazainy ny mpanoratra anisan'ilay hoe aoka fanafo amin'ny fanompoana ny tompo miena ny rispon'ny kristianina antony samihafa no mahatonga izany mangatsipo satria sosoa voatapidrano teo amin'ny azakazaka natao tamin'ny fanompoana ny dona tampoka tamin'ny andra ny fanena tamin'ny hevitra tsy mitovy okazay fonaty anao tsony mangatsika amin'ny foko tsy manana rispo hiarina no itsony aza neka izany aoka fanafo amin'ny fanompoana ny tompo mety antony tsy fahasalamana fanofonao mbola mitepo ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra afanao ny fonao anompo an'Andriamanitra amin'izay farany vitanao izay moa ny fanekena fahatelo fahaefatra fahadimy rehefa nydiniako tsara teo mpanomana nyty afatra ity fahaenina dia misy hoe arak'izay azoko atao faneken'ny dekona misy an'izany hatrany ny fanekena fahatelo fahaefatra fahadimy fahaenina dia ny voalohany faharoa fahafito mazoto hatraiza ilay farany vitanao eo amin'ny fanompoana raha noho ny antony tsy fahasalamana no tsy maintsy ny atonao raha noho ny antony hafa tena nangatsika ve ny fonao fotoana izao riavana ampiakaranao ny maripana ny fonao ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra fotoana izao isedranao ohatrinina ny maripana ny fonao amin'izany atao hoe fanompoana an'Andriamanitra manomboka amin'ny fiaraha-mivavaka ka hatramin'ireo fanompoana velarina ety anivon'ny fiangonana mbola afaka manao komity ianao mbola afaka maka an'ireo andraikitra samihafa hiantsona olona mbola afaka manaraka ireo fitazam-panary mandray anjara mavitrika ao anatin'ny reny ianao afanao indray ny fotsika ary averina ihany tsy hoe ho an'ny dekona ity andin-tsoratra masina ity fa ho an'ireo kristianina matanjaka amin'ny finoana kristianina tena manana finoana marina riavana dia kristianina feno fanoratena miala amin'ny fahalainana tonga amin'ny fahazotoana amin'ny fanompoana ary maneho hafanampo amin'izany fanompoana izany engane riavana ity alahady ity alahady ampifantokanao ahatsiarovanao ny tantara-pamonjena ilay vita n'Andriamanitra ilay zanaka ary fanahy masina ity alahady ity ahatsiarovantsika ambavaka ny asantsika eo anivon'ny sekoly FJKM izay tena miatrika ady mafy tokoa ka nivavaka no anatsora an'Andriamanitra ny tanam-pamonjena hitondra ny fiangonana sy ny sekoly amin'ny fandresena ity alahady ity hanafana indray ny fonao hialanao amin'ny fahalainana ka hitadiavanao lamba ho sasana eo amin'ny asan'ny tompo na izy ianao na izy atongeto na aviaza na avaizany inina antony izany no afatra napetraky ny tompo ho antsika ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen
dia vavakantsika ry havana mipetraka eo amin'ny toerany Josafat izay ankehitriny ry tompo mihita raina aminao izay tsy miafina aminao ny adi-piainana izay lalovanay tsirairay avy kanefa tompo hitarika anay ianao azody hivavaka hitarika anay ianao hitaona hitondra ny adinay rehetra eo anatrehanao ary tsaronay tokoa ireo androm-pahasoavana androm-pamonjena izay hitondranao anay hitondra anay ho mpandresy tsy tsaronay tokoa reny fa Andriamanitra tompony fahefana ary mampanjaka ny fahefanao ianao na iza izay ale kanefa tompo tao anatin'ireny dia tsaronay ihany koa fa nisy ny fangatsiahana nisy ny fiamorana lanolona ny antso izay fanantsonao anay tsirairay avy nisy ry Jesosy Kristy tompo ny fahalainana fa tsy mba atao anatin'ny fahazotoana tamin'ny fanomponanao tamin'ny fanoloran-tena taminao ary niariary teny ihany koa indraindray tompo ny maha-olombelona anay fa tsy mba mahazanaka Andriamanitra anay hifonana izany Jesosy hifona anay tompo mifona reheray ireto zanakao fa diso izahay tsy mety ny natao amin'ny anaranao Jesosy nanaovana ny vavaka amen. Havana ho antsika izay niaiky tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny tompo ary mibebaka marina mitsangana indray ny teny somafaly atolotry ny tompo atsika ho famelana ny elontsika hoy ny tompo koa amin'izany dia miendrika mba atao tahaka ny rahalany amin'ny zavatra rehetra izy mba ho mpisorona be mamindra fo sy mahatoky amin'Andriamanitra mba hanaovany fanavotana noho ny heloko ny olona fa mba fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany amela heloka ambara amin'ny anaran'ny tompo fa voavela ny helokareo noho ny anaran'ny masina miderany tompo amen. Sama
androantsika izay voavela eloka dia andeha ambarantsika pabe maso ny finoantsika araka ny fanekempinoana larana faharoa. Isika mino an'Andriamanitra iray, raitsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra manitana antsika ary ny Jehovah Kristy sanakatokan'Andriamanitra nateraka ilay natao mizara zao mazava Andriamanitra toa fa amin'Andriamanitra nateraka ny tsatsi natao miray amin'ny zavatra rehetra tisy natady Jesosy zao nomboana teo amin'ny azofijaliny fanavotana antsika tamina tany potiplaty izy mitsara izy tenalevina mitsangana tamin'ny martamy andro fahatelo arak'izay voasoratra izy niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka eo kafanindray avy any mefindray andro tsara ny velona sy ny maty ary mandrak'izay fanjakana sika masina mizava amin'ny aina zava amin'ny sanaka kaitsona izay volasany miaraka amin'ilay sy ny sanaka izy tiatena tamin'ny isika amin'ny fiangonana iray miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky mibatisa iray ho famelan-keloka sady manantena amin'ny fitsangana amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Izao sika dia iroso amin'ny aza vavolombelona ka iroso eo amin'ny alitara ny tompony anjara amin'izany. Dia ataontsika ny hira fanampiny fahafito andininy voalohany.
dia araka sary fahatserovany aty aloha ka sary magono atao miaraka amin'ny mpitandrina ny voalohany dia nareo mpanompon'andriamanitra izay tsy arovana manokana ary ny faharoa dia arahana aminay dekolina sy olona amperinasy mahasanao ary pastera amin'irany toerana itsy aloha dia irositsika ena am'dimapolo mianaday anareo no namaly zany andro zany ary alefa mialoha ny ramanto sy ny andriamanto isany ary hoambara ihany koa ny taona nanomboana sy ny taona namarana zany asa fanomponana dekolina ny tanterahanareo teto amin'ny fitandremana izany rosoaritsika ny vehivavy namatsika azy andriamanala zoana 5 9 sy 12 Andriamanjato tsy io ny miaroso raika 10 sy 12 dia 10 sy 12 Andriampahany Sandra Karina 10 sy 12 sy 10 sy 12 Pushe Saraseta Lalao 3 sy 12 5 sy 12 Nivo Enjaka Rovavatsy 5 sy 12 sy 10 sy 12 Rabakary Antaene 9 sy 7 efatra sy 12 Rabary Jaona Miasina Nandrianina 5 sy 12 sy 10 sy 12 Behar Verperla soan'ny fanomezana 7 sy 12 sy 10 sy 12 Rafalason Catherine Marie Rahar Malala Julia Serine Leme 7 sy 10 sy 10 sy 10 sy 12 Raheli Ramela Baisu Rakutuason Dominique Aruni 10 sy 12 sy 10 sy 12 Rakutumiana Navoangi raika 10 sy 12 10 sy 12 Rakutumiana
fasikalina zay nandeha mafialatsiny fa tsy toerana 2:20 raha miary sanjo lalaina 2:20 5:20 raha miandro supérieur so 5:20 2:20 raha Samuel David miandro so 5:20 5:20 raha Sandrina Vololona 5:20 5:20 raha Somenjaka Volona Oliva 7:20 1:20 raha Soary Volomanana Félicité 3:20 2:20 raha Vaosolo Jeanne 20:20 1:20 raha Velomanantsoa Matavolona Léa 3:20 7:20 raha Velomanantsoa Botsonilina 3:20 7:20 raha Velomanantsoa Volomalana 2:20 raha Zafinanivosiero 3:20 7:20 raha Zafina Somanala Virginie 7:20 2:20 raha Zanabavony 2:20 2:20 raha Zanabolola Liliana Caroline 2:20 2:20 raha Zanamaefa Raritsoa Emily 3:20 2:20 raha
Andriamampimona lova 5 sy 20 Andriamanjaka miary reny manatsoa 20 sy 20 Rabarjona Bruno 5 sy 20 Rabe mihoatra fetra samtiny 7 sy 7 raha jauna mionjaliana sofomanana ray soarivo 20 soarivo raha nizaka samy soko 20 soarivo sy 20 soarivo rakoto manana Samuel 7 soarivo 5 soarivo rakoto miamina nanao Filipe 7 sy 7 sy rakoto lampsara rakoto ndraimbinso 5 sy 7 sy 20 rakoto ndriandrianantenay Jean de Dieu ray soarivo 7 soarivo rakoto sematry 20 soarivo sy 20 soarivo rakoto senzo 20 soarivo sy 20 soarivo raha maro potoleky somirina 9 sy 7 sy 7 Vaneva sontianaina 20 soarivo sy 20 soarivo Vaneva zao Mikael Son Gaspar soarivo zay tsy tanterana miasa Vaneva zao Nael Mandimso 20 sy 3 soarivo Randrianandraina faneva 7 sy 7 soarivo Randrianandrainy fahamirina
raika amin'ny fitopolo sivinjato sy arivo 5 sy 10 arivo. Randiana Malanselma 7 sy 10 arivo. Randiana Vel Désiré Soarson 8 sy 7 sy arivo. Ranjato Arvelivo 5 sy 10 arivo, 7 sy 10 arivo. Rasoana Daniela 3 sy 10 arivo, 7 sy 10 arivo. Ratsimandresy sy Lofo Manantsoa. Ravelo Manantsoa Michel 7 sy 7 sy arivo, 7 sy 7 sy arivo. Vokatra Samy Foela 2 arivo, 7 sy 10 arivo. Razafitra be Akademi dia izay ihany koa mamarana eo anaminy. Sotran'Andriamanitra tsika iravana nahafahantsika nandray tanana ireto ray aman-drenitsika efa nilofo teo amin'ny fanompoana ny tompo amin'ny mahatekoniny. Ndia ary hitsangana isika hivavaka ho azy ireo. Voarainay ny teninao ry tompo ary anisany nanamarika ny tantara-pamonjena teo anivon'izao tontolo izao, teto amin'ity fiangonana ity ary teo amin'ny fiainana manokana izao fotoam-pahasoavana ny fanotronana teto izao. Amarinay ary amafisinay ny fanekenay anao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina hanapahefana eo amin'ny fiainanay sy ny fanomponay. Tsarovanay izay azakazaka atao amin'ny fanompola mbola sitraka ao anirananay manavao ny fanorantenanay ny amin'izany izahay. Indreo tompony mpanomponao izy 9 mianadahy nisy ny tsy tonga teto antony fantatrao, indreo izy ireo tena atolotray eo ambany tanam-pahasoavanao mba hodidininao ny famondramponao ary hialohavanao indray amin'ny herin'ny fanahinao masina azoiny manohy miazakazaka eo amin'ny fanompona sitraka ao mbola ho tanterahany.
avaozy ny fianam-panahany, avaozy ny fanorantenany, avaozy ny zotom-pony sy ny hafanampony amin'ny fanompona. Ho anay koa dia aoka ho tsaronay fa sarobidy ny nahatsiarovanao ny anaranay ka niantsonao anay ho kristianina ananjara fanompona eo an-tanimbolonao. Amasino ary izahay dia misaotranao fa vonina tokoa izahay, azoto tsy alaina ary hafanafo amin'ny fanomponanao. Reo ankonanay izay nanaovanay fanekena teo anatrehanao sy ny vavolombelona maro dia tena fianarana ho an'ny mino tokoa, fa tsy izay ihany no alainy ny olona tahaka. Misaotra Tompo no namanginao ny isa-tokantranonay mpanomponao amin'ny fahasoavanao sy ny fiadananao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay lohan'ny fiangonana, Tompony tantara ary fihavananay. Amen. Petraka ianareo ry havana. Ry havana, mbola hiaraka iombavaka isika. Jesosy Kristy Tomponay, ankasitrahana fiainanao Tompo amin'izao andro izay atsiarovana ny asa fanompona zany amin'ny fikambanan'ny tekona sy ny loholona. Indro apetraka fiainam-pilatananao ireo birao mandravitra azy, apetraka fiainam-pilatananao ny amin'ny asa fanompona izay efa natsono azy, mameo azy hatrany Jesosy ny faharisim-po, ny herim-po mafana, ny fahasalamana ho an'ny tsirairay avy ary ny fahaiza-mandamina fotoana, na ty ampiangonana sy ny an'ny asa mandrara azy hafa amin'ny ankoho. Dia misaotranao ny amin'ny ezaka vita ny arahana tamin'ireo mpitandrina izay nifandimy teto amin'ity fitandremana ity. Mivavaka ihany koa izay ry Jesosy Kristy Tompo ny amin'ny sekolin'ny FJKM izay voalaza teo Jesosy fa mafy ny zavatra hiatrehany zany sekoly zany, kanefa koa mafy mihoatra lavitra an'izany ilay Tompo Andriamanitra izay vafahanay, ka afaka mandravona izay rehetra olana setraina. Ka entiny eo aminao ireo sampanasa marobe, ireo ravitra izay mandravitra azy mba ho arovanao ary mba hitahinao Jesosy, mba tena handeha araka ny fitasana, araka ny sitraponao tokoa izy rehetra ireny. Dia ao ireo mpianatra, ao ireo mpampianatra, dia mba tahio ihany koa izy ireny Tompo. Indrindrandrindra amin'izao tsy fandriam-pahalemana izao dia ianao tena fiarovana avo indrindra ho anay. Apetraka eo aminao ireo foto-drafitrasa izay efa mipetraka, apetraka eo aminao ireo fiara-miasa ampiara-nombona antoka maro samihafa, dia ho tahinao ireny Tompo, mba hisehoany ny voninahitra ny naranao. Mivavaka izay ho amin'ny tsirairay avy eto amin'ity fiangonana ity, ao ireo izay mbola tsy hanasa Jesosy, ao ireo izay ao anatin'ny fahasahiranana, dia ianao Jesosy Kristy Tompo hanolotra asa sahaza ho azy ireny ary hanome fanohanana izay sahaza ho azy ihany koa Tompo. Mangataka izay ry Jesosy Kristy ho an'ireo izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, mba omenao azy ny fitsaboana izay sahaza, mba hanampianao azy amin'ny resaka ara-pitaovana, ny fanafody, ny resaka ara-bola. Dia ampio koa izay Jesosy mba azoto hivavaka, azoto hifandray aminao. Dia indray koa Jesosy manana an'izay etaetanay izahay, dia mba ianao ny hivavaka mangina izay ataony tsirairay avy. Matoko izay fa ilay Andriamanitra izay vavanay dia na dia avy petraka aza hivavijery mihainy fitarainan'ny mpanomponao, ka ny vavakay dia ataonay amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompo ary hiakambanay amin'ilay vavaka izay fanampianariny manao hoe rainy azy ny an-danitra. Ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataony sitraponao ny dia tantaky ny an-danitra.
meninina na sazo anay ary mamelany elikay taka namelany izy melaka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapana fa manafana amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. mialohan'ny tsodrano dia ny hira fa 720 andininy voalohany aorian'ny tsodrano ny andininy fahatelo. raiso amin'ny finoana ho tanteraka aminareo ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompo. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray, ny hery sy ny firaisana amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra hatramin'izao sy ho mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.